dia zao kosa filesa laripolo fa malala miditra ny trano dia maninona tsy mihinana sa manofa trano andray kosa ilasany isaky ny teneniko dia izany foana rehefa sy te hiaino an'izany dia tsy miteny fotsiny raha zao fanangelesy paoly ny henantsika tetiny tsara fa na isanakitsika tsy anaja ny latsony tsy anaja fona paoly fona ianao reny amevana zay mpianatran'io zazy io tsy anaja fatan tsara fa zany mamelona azy ianao no tsy misy zavatra fantatrao raha misy zavatra tsy hain'io zazy io ary any am-pianarana ianao ka afaka manoro azy tsyrenga ny akanjonao hoe maninona io misy loko mena taiza zany zao nazaolany io aza ty savasava hita mahitsy hoe olona tsy nianatra tsy malala fomba mody atao andrelahy tsy mody eo fa raha rehefa mirava midimy ary tonga dia mody rehefa mirava za tsy ody mody ineny sorta ty madina aoanela ao anake fa inandray moa rany tabataba be reny rilizy mandrosaka nanadahana reniko nanadahako maninona izy kosa aveke tsisy fiovahany mihitsyniko fa maika ry izy manao zavatra kiravo be amony taloha aiza ilika ao any amin'ny anadahako ny resaka feanao io mihitsy ny kovavy manena feo anao mihitsy ny ako mikarantsana be tany raha hitanao ny zavatra nataony alina tsy teny'izany ianao tsy mila mahita ary ninoninona fa naratsianao azy anadahako foana iny ary aza mitabataba be amin'ny alina fa tsisy atoriana ona ihany fanapakevitra farany fa manomboka hito ihany ve nytepoko e tiana zany eo a olona manambady dia maninona dia ho arinao azy zany asa matahotra ianao tsy anaranareo mianaka izany akory ianao mila mandeha any amin'ny dada sy neny fary zareo tsy anaiky tsy mety ho azy zany dia tetavinao inona zany no ataoko aleo fa tady hevitra anao zy azoko atao dia ataoko mitovy amin'ny ohatranonao reo mianaka tandre maro ianao mampanantena tsy misy ry paoly tsy mbola namitaka anao zany aho Sarera efa tonga ve dady fa izy lesina tsy mety ako mihitsy reto efa ho avy izy zay ka ary sao dia mba haminy any ary jereva tambatra anao ialisy andreny data any afingelahy atao kaikety iasonao izany tela data sany
Ahoana koa izany fanontaniana iny izany? Ka mba tiako ho fantatrako. Samy tiako nareoko fa Raha manenina. neny a tena tia be anazy sady mikarakara anahy. Nefa dada mampianatra anazy izay zavatra rehetra tsy haiko. Moa koa raha tsy dada dia tsy afaka mianatra sady tsy afaka misakafo akory. Satria neny sady tsy miasa no tsy miahay. Tsy teny lahy izany satria tsy mahay. Tsy teny asana izaho teniteny foana. Ny moa tiako fa zaho fotsiny te ho tafita ao vavaka. Ay tongela. Dada. Ty lesona ty tsy mety azoko mihitsy. Hazava fa hafahafa be fanazavana ny mpampianatra. Tovy zao raha ny tamin'iny mba tsy haiko mihitsy. Fangatsiany. Hitan'lahy. Zao a. Dia hoana indray ho sportany. Leo be ary neny a. Zao izy manambady zao foana no averimberina eo. Fangamo tsy efa nitenenina taminy fa be voky ianao. Shi! Raha izay nolazaiko azy izay ve tsy efa tokony ho teraka? Dia inona indray mba hevitra ny amin'izany? Tsy haiko. Fa nilaza izy hoe hitady hevitra hono dia hanao ase itovizako amin'ny vadiny. Ty, inona indray no tadiavinao ankoatran'izany? Ka kivy be ary neny a. Sao dia ho lany amin'ny eto fotsiny ny fatanorako. Nda hivoaka an-tsena. Misy zavatra resaka kely aminao vetivety. Misy olana mahitsy ahy. Zay foana ilay efa hitenenako anao hoe mba mifatoa amin'ny asa. Misy zavatra mifandiso indray nga? Tsisy idiran'ny asa zany makely fa raha vety ohatran'iny asa. Zao a. Misy olona niaraka amiko dia be voka. Tsy hiova mihitsy ianao ty. Zay foana nefa navoatra amin'izay. Vehivavy foana na nimbanao amin'ny fiainanao. Matoa ny atso anao mangingina. Tsy tabataba ny ilaiko fa vahaolana. Nga tsy hainao hoe efa manambady. Fantany tsara mihitsy hoe manambady aho. Fa zako moa sady bogosy ahako mibe detente. Fa le ray aman-dreny nengeny tsy mety. Hay mbola zazakely koa. Zazakely ahoana? 5 taona zaniko zazakely efa ngenta be okan'iny. Dia aza miasa saina amin'izany ianao. Olona 5 taona ve dia tsy halala ny tokony ataony. Sady ianao koa ve tsy menatra hoe olona 5 taona ny ka mitovy amin'ny zanako voalohany e. Zaza tsy fantatra namatina velona. Sady ianao ihany natonga azy tsy ho hitako sady nanary azy. Aiza ihany ary iny. Efa mifiry zao. Tarary tiana ka. Ary sao dia tsy mbo avy akory ary izany olona izany. Tara ve neny? Mandeha ihany ary neny raha handeha. Tonga dia raha hono raha vao tonga eo.
hoe tesitra za dia lasa fa tsy nahandro zay a Nakay ny telefoniko teto. Iza manao hoe kitikitio savasava ndray olona tsy mahalala fomba tsy savasava niny aka teto tiany napetrako ko nahoana ny tongery sa ty misy tongony ka nanadosina andaman'le teo dia nafindrako teo fa hoe sao dia vaky mbola be famarina olona tsy nianatra olana hitanao sasa ihany averypaly dia mandrindra ny ataonao ohatr'izao lasa mivoaka le atao fa tokantranoko eto lasa mivoaka lasa mivoaka any fa maniny titsoko ako nanao fa vovoka zay titsoko vatsofa ako sao fefa afaka ko tena ditsoka marina veny iny ry dada sa mitomany tena ditsoka marina iny fa tsy mitomany tena ditsoka ary ndao atery fa tara za ko tara fa ndao atery ndao tino tena tsisy dikany aminao mihitsy zany raha aman-dreko mbola nanatitra ny zanako mianatra fa azafady avy ianao aty ray amiko fotsiny rehefa tsy mila nay mianaka ianao zay ndray ianao le sarosalama fantatry ny ray aman-drenonareo veo hoe bevoky ianao e zay ny antony nandehanany taty de fantany ko ve hoe manambady io ndray ianao fa tady hiala teny eno ny mamanao fa raha riva tsy maintsy miresaka aminy zay aloha fa mainky sady miandy ako ny any ampiasana Paul Pauly Masur Lisa, so vokatra ny safidinao. Folanam-baty ianao anerina ny tengany ampahazo anao sao zavatra mahazo anazy ao. Tsy mitovy mihitsy tsika. Sady aleo koa tsy misy toy izay zavatra teriterenao ohatriny ianao. Sana nerina anatanao. Nanery akolaka ianao. Satria mieritreritra hoe raha anao be voky ianao dia anambadiny anatahako. Satria manambola be izy. Eritreritra ao zany. Ianao makilomanao mifananany. Mba mifanaja kely a. Asa nitomana tsaina raha matoty rehefa mbola tsy mahay manaja olona. Mademoiselle. Georgette. Elo zany Saint-Paul boribory tokoa ny tany mazo mipetraka. Manjo ianao tsy miova mihitsy tsara. Vao maro mihitsy zay sy Matilda ny resaka momba anao. hay mbola anaty programme ny resaka ao ihany hatramin'izao
ny tena marina tsy hoe miresaka anao hoe fa mikasika an'le zaza. Fataonao inona? Mihefitra anganareo menakafo fa tsy ho veloko inona tsy nijerenareo azy? Georgette malalo, mbola nianatra kosa tamin'ireny e. Dia afoy zany. Tsy ampahafantariko anao mihitsy zany ny zanako mandrakizay Doria menina. Allô? Efa hitanay ve izy? Mbola tsy tonga hatramin'izao za miandry eto. Alefaso le numéro-ny fa ho atsoko. Zao dia zao a. Dia tsy ampahafantarinao ny dadany kosa ve izy? Sanatria. Ary andany amin'izay ianao mandeha. Aza manelingely latsony fa za hitanao miandry olona. Allô? Allô? Monsieur Paul io? I Paul ihany, Jean Paul. Fa ianao ve adaly? Io ny numéro atsoinao. Taiza ny nazahoanao ny numéro ako ary inona ny antony atsoinao ahy? Ianao Monsieur Paul? I Paul ihany ho any Jean Paul. Felao kely aloha za fa sao dia manonofy. Arono a. Ianao zany no ny raha antiana anao fotoana amin'ny Paul eto. Ianao zany no mamantiana, tiatiana zany le zaza. Zany ny alehany rehefa tsy miraharaha zanaka ka. Zao zao ny zanakao ihany be vokanao. Saiko na lehany rehefa tsy mahay mitaiza zaza. Zaza kely ohatran'iny ko asina miaraka amin'ny olon-dehibe ohatra ny dadany. Zanay zany nomenao tsiny. Za zany diso aminao. Mampiazanako inona reny ataoko. Wai zany a. Inona zany zao ny ataonao? Zao a. Zao a. Asa mbola miteny amin'ny tiana aloha ianao hoe mifankahitsika. Ka Tri, tô vetivety kely. Milamina. Fa maninona ianao? Tsy maninona ka. Miona tamin'ny Paul? Firy volana moa zao io kibonao io? Fa ahoana? Firy volana ny kibonao? Tri, nako ary ty mahazo anena. Rehefa tsy hamaly an'izany resako zany dia aza manontany any antondiako tany akory.
Fa niona reo sa tsy niona? Tsy nahita an'izany polipolinao zany a. Fa tsy nandray telefônina nga izy? Manomboka androany a. Tsy ilaiko miona amin'izany olona zany tsony ianao. Fa maninona? Teny gasy zany azonao sa tsy azonao e? Amizay fa mamy be ohatr'ireny iny ireny. Rangahy a, valio afy ianao nge resako e. Efa ela koa izay tsy namaliko anao zay. Ianao nge resako e. Fandroany anao pahitako ny lohako amizay a. Atao inao iny amitsy iny. Yasna, tsy namona nasa Yasna. Mbola matagana anao. Iny nasana amin'ny tananao iny. Tsy namona Yasna, tsy namona. Dad. Mahery zareo efa nanao izay fitsaboana tokony natao izay dokotera saingy sy tanany any avatsika. Matony Mahery zaretsy a lalam-piainana daholo izany. Fenao dokotera Jerafaty koa. Be tsara velatsy. Ianao ihany namono azy ka ianao mody malahelohelo eo. Zafady a tokony angingina kely tsika. Fikarakarana razana zao ny tokony ataontsika. Nelia. Jereo ato foana fa tsy mandray mihitsy. Sao dia mba tsy nantsonao koa ary izy omaly dia tezitra. Tena niatso azy mihitsy aka fa tsy nandray mihitsy izy. Tsika asa sahirana amin'ny asany angambany. Sady ianao koa nge niteny tamiko hoe manambady izy ka sao dia izay ny antony tsy andraisan'ny telefona fa matahotra ny vadiny izy. So ihany koa fa tsy ino indrain'izany. Fa tsy izany a dia niandry amin'ny pôly teto marina. Fa tsy anazy ahoana. Ary sao dia mba tsy be voka akory ary ianao. Zaho hoe vendrana amin'eny e. Miteraka amin'ny lantitra efa ohatrin'iny. Sao tena ny tena marina. Tena mifampiresaka tsara tokoa izay sy Paul mamy. Tsy azoko koa hoe inona ilay tianao atao. Iny tiana ny dadanao. Maninona? Ka izany ny antony tsy niresahako anao tamin'maly sao dia mandraitra anao ka raha ohatra sanatrika hoe tena ny dadanao tokoa no nabe vokanao. Zay ilay an-tanànareo ray aman-dreny. Za zany ilay hoe fatin-dreny amin'izao. Nanataka lehilahy dia niraikanina miravirana hono ny an-talànao. Ka tsy afa-ty amiko ange ny olana tiany e. Mangina ianao.
Tsy namono ny tatysany aho. Fa mbola inona koa ny ianao e? Velao resaka amin'ny zanaka. Sady efa tsy mahavita mamelona azy ianao, mbola vonoina koa ny rainy. Tsy namono anazy raha matoty aho. Asina tsisy ny zany letsy. Tsisy ny Aza maletsy kely ka raha matoty a. Eny koa ne ianao nandraho anazy iny e, nefa izy tsy namalanao akory. resaka fa mihitsy na iny efa za tsy avelanareo manazava e. Vitanao hoe namono tasy ratsy zany ianao ratsy fanahy. Mba tsapanao moa zavatra ato anaty ka tsy nieritreretiko. Tsapako loatra zany sanako. Fa raha marary ianao dia ho aiza. Tsy tokony nateraka ao akory raha mampijaliana ohatr'izao. Tsy nisafidy eo amin'izao toerana izao tsika tiana. Afaka tsotsika mihitsy izany Paul, fa sady tsy avy aminy angeny tsy avy amiko e. Fa avy amin'izay anabavin'izay nahatonga ny olana rehetra. Mihaino avy ianao e. Dia rehefa taty aoriana, rehefa vonona indray antsika mianaka ry zareo dia nisy raha matoa indray tonga tao fa be voka hono dia tsy maintsy mivadina. Afaka tsotsika izy anazava aminao marina rehetra. Tsy mila tsony izy. Menatra na ny fanatry tava aminy aho. Allô? Ohatran'ny atsampôly ianao teo e? Tsy afaka miresaka amintsony ianao fa maty any Paul e. Maty? Fa maty naninona? Fa misy inona? Iza maty? Neny? Iza maty ho ah? Maty ny Saint Paul. Ty maneona maraiko azy koa fe a? Fa ina loatra ratsy natao. Say tiana. Mankina ny zanako. Fa ina hoana fady an-tato. Tsy fantako e. Ohatra ny faniliana babiny fotsiny ilay naplaza teo. Okisay zanako. Neny a, eto mitoerany tata. Mandroso nareo. Saotra betsaka akaiza orizety amin'ny fahatongavana. Mahireza Matilda. Na ian'ilay vaovao ny zanany dia tsy nanaiky mihitsy fa hijery any dada. Ay ty le zaza, ary efa lehibe kosako. Tiana ny anarana. Za kina nabavin'ny Dadandria. Efa fantatro ka. Sady noho ianao mihitsy no nampisaraka ny dada sy neny. Fa za ahoana? Tsy mbola fotoana firesahana an'izany izao tiana. Ay efa lotonao tany koa ny sainy. Fa ampandrotsonay ianao sa tsy? Mandroso nareo.
fantatra zareo a ino fa na tsy maheno antsika ntsony ary Paul a dia afaly azy ny zavatra olazaiko eto tiako mampafantatra aminareo fianakaviana fa izy ny zanako Paul vavy matoa Tina no anarany dia izy kosa ny Zorizety a olona tena tia Paul ary saika lasa vady mihitsy moa fa saingy noho ny fahaizany malagasy sasany tia sotasota dia lasa nanambady olo-kafa tsy fidiny izy Asina, tsy andeha hidina any amin'ny dady ianao. Tsy manana dady intsony. Tsisy afaka ampianatra anahy intsony. Tsisy olona afaka antaniko zavatra tsy haiko intsony. Marina daholo izany. Saingy tsy misy zavatra azontsika atao intsony. Efa reny ny vitan'ilay izy. Fa maninona ary ny anina amono azy. Izany ny olona rehefa tsy nampianarina lasa manaonao foana. Salotsy anaiko fa hitory e. Dia hogatranao kosa ny reniko. Ao fa tsy gadraiko izy raha izay ny tiany lahary e. Fa izao Asina, misy zokinao tonga ao. Zanaky dadanao talohanao io. Ary mino fa mifahafantaran'izany izany ny antony namonoany amin'ny Paul. Fa zoko ahoana? Efa nanana zanaka 10 taona teo eo Paul talohany nanambadiany an'i Liza. Mbola tantara lava be ny amin'izany fa amin'ny manaraka teneniko an'lahy. Sady efa iny koa moa ndrenao ka sarotra amiko ny tenin'ny zava-bitany io. Za tsy mila rehefa sotra betsaka indrindra tompoko. Manaraka izany moa izy miakavy dia araka ny fomban-drazana izay tsy hita izay maharatsy azy. Dia misy iny andady ampamaina maty ary vaotranomaso ho an'ny velona. Ny fomban'olotra ny betsaka tompoko tahaka ny bididrora arora atao tsy mavontany atela atao tsy mahafaka hitahita fa dia mahirizandrina tompoko. Sotra betsaka indrindra tompoko. Iny tsy vitany fijerona reto izao fa mbola naranareo mbola makarena dia honiaran'Andriamanitra fizahantena eny ny paosy ny lany reny ka dia betsaka indrindra. Manaraka izany moa izy mianakavy satry dia satry hiary petrapetraka nalafanginana anareo kanefa zarazarainy tokantrano samy manana ny azy ka dia ny anteninay dia angatantalana tsaitsaika tompoko. Iny mindalana tompoko. Eto Tity, lasa ianao mifindrery. Lasa maimbo be io vao ny olona namono azy mipetraka eo. Lasa ianao a.
Mandrosanareo. Petra. Fahono a afaka mba manontany ve hoe inona ny antony nahafaty amin'ny Paul? Liz, avianao aty. Tantarao amin'zareo hoe inona ny antony nahafaty amin'ny Paul. Fangahy ianao tsy mahay. Izy ny nanao azy dia aleo izy ny tantara. Mambe izy avy niasa tany dia tsy fantako fa sady tesitra be izy ny tomany. Tsy haiko aloha izay tena olany fa za koa tao ao lasa sorena be taminy satria izy lasa mamilava isan'andro ary isaka mamy izy dia tsy manao fa tsy mamono anahako. Dia izay zany ny antony namonoanao azy ho faty? Tsy mamono anazy aka. Fa adala zany izay siasina. Sa mamorina nahita ny antsy teny amin'ny tananao? Tsy mino nareo raha ohatra ka teneniko namono teny Paul. Saika hamonjy anazy ahako. Saingy efa tara loatra dia tsy tratrako tsony fa efa natsato n'ilay antsy. Mpandaingy! Lasa ianao mandeha any? Alalana vaisa moa ny afahanao mandroaka anahy eto amin'ny tokantrano. Tadidio tsara fa zany hoe vadan'ny Paul ara-dalàna e. Fa tsy hanao voatokandroany andeha androaka anahy amin'ny tokantrano. Lasa ianao mandeha. Za mihitsy ny vavolombelona nahita nanatsatohanao antsy azy. Tsy mino anahy ianareo. Mandeha any ianao? Lasa ianao mandeha any? Tsy azo tenenina anao. Sa polisy ny tianao akanao eto? Lasa. Dia ahoana ny sanako? Sandriko iny. Haiko izay mahasoa azy fa lasa ianao mandeha. Yasina. Ianao. Vitanao ve tsy mahita anahy tsony? Dadako mavita ny fiainako ary tsy hitako tsony. Za zao tsy navita ninina taminao mihitsy. Navita ianao ka navita namono dadako. Tsy mila anao tsony. Tsy namono anazy aho Yasina. Tsy namono anazy aho. Ianao mandeha any? Ianao namono ny tatany? Yasina. Io ny atanao dia aleo mandeha any? Sa ina tianao? Etsoko polisy? Aleo mandeha any? Fa zao tia rehefa nieritreritra fa mety marina ihany ny tenin'indra matomy hoe tsy izy nirona zany olona. Fa magnano eny miaro an'iny olona iny? Ka tsy hainao ve ny teniny teo e? Fa namono tena ange zany Paul e. Dia mino ve ianao fa ho marina izay nolasainy? Tena mety ho marina ka satria fatapatatra any indrangahy iny. Fa mety tsy zakany sainy zany ny eritreritra hoe izy ihany na be vokan-janany naterany.
Tina, sady zao koa ny zavatra tokony mba eritreretinao ohatrany tsy mety ny fandroanareo an'ny Indramatoa iny ao. Fa maninona? Fa mba handeha ho aiza ary izy. Amin'izany koa mbola sarahanareo aminy koa ny zanany. Mbola tsy ampafiry alahelo taminy izany. Sady na misy inona tsy ho tian'ny Indramatoa izany aho mandrakizay. Fa naninanao kosa moa izy? Ka raha tsy nisy an'ny Indramatoa iny nanambady amin'ny Paoly tsy ohatr'izao mihitsy ny fiainako. Ary mba niara-petraka tamin'ny raiky sy ny reniko tsy ho lasa sipan'ny dadako izany mihitsy. Mihitsy aloha nafatra amin'ny sombre lamina toy. Dia ahoana zany izao fianarako? Fianarana lamy toy foana fa za miasa saina be amin'izany efa. Dia iza nandoana kolaziko. Efa eo ampikarakarana an'izany mihitsy sady ny zokonao koa mbola eo. Tena zoko marina Philippe. Tena zokonao iny ka efa ela be ny tadiavan'ny Paoly ny zanany iny. Saingy noho ny disadisany izy teo amin'ny Silemamany dia lasa ny afinanay izy. Dia tsika sy tontinareo izany izao nipetraka amin'ity trano ity. Miaraka amin'ny zokonao ka fa mbola hiresaka tsara izay. Fa andao aloha ela miakatra matory. Misy vaovao be. Ny antso ilay avoaka namany dadanareo dia mila mandeha antsika. Vaovao inona hono? Izany ve tsy resaka aloha ve? Fa tiana moa izany mbola tsy hitan'ny Paoly mihitsy. Tany amin'ny 5 volana tany ho any angamba io ny hitan'ny farany. Satria izy ilay tsy navelanareo mifanerasera taminay ireny intsony. Zavatra efa lasaka izany Zorizety ah. Fa inona nefa tsy nanangana ny Paoly anazy? Izay indreny tsy fantako. Fa efa nafitako kopy izy. Fa saingy tsisy ny anaran'ny dadany satria nareo nge tsy vonona ny andray anazy. Dia efa nalefako tany amin'ny Saint Paul ilay izy. Dia niteny izy fa voarainy soma tsara fa nitohiny ny tsy haiko. Aleo fa hiantso ao maître dia makantsika rapitso. Raha tsy nidiranao izao ny fiaran'ny dadanay sy ny nenay tsy nisy daholo izao olana rehetra izao. Fa maro izao. Yasina. Za tsy miresaka amin'ny intsony. Yasina. Malahelo lange letsy. Za malahelo ny dadako. Yasina. Fagasa aminao tsy malahelo ny dady. Malahelo anazy letsy. Fianao zany mieritreritra fa raha mody tomanao dia hoe ho adiniko fa nivononao izy. Tsy namono anazy Yasina. Miala ianao. Teanao fiainako. Zao za lasa mandeha tongotra mandeha mianatra. Raha teo zao izy dia nalainy a. Sady rehefa tonga any an-trano tsisy antaniko sy zavatra tsy haiko intsony. Yasina. Asilaza letsy. Tsy manana fa tsy lange saye. Miala ianao. Sao dia lasaiko fa mpangalatsy azy io. Yasina. Vonina tsara daholo zany nareo eny ho didio. Eny avy. Fametrahana didy miafina laharana fahaenina tamin'ny 7 aogositra 2010. Izao Razafin-Jafara Jean Paul voalaza anarana sy fonenana
ary taona etsy ambony dia manao zao didimpananana izao. Didy nosoratako sy efa nodinihako tsara ary novakiako tsara talohany nanaovako soni sy nanidiana azy tao anaty valopy. Didy nataoko marina tamin'ny saina tony sy vatana salama araka ny taratasy nomeny mpitsabo tamin'ny 2 Aogositra 2024. Tsy noterena izao fa tena sitraka ny foko ka soniaviko sy ametrahako lavitondro eto anatrihan'ireto vavolombelona ireto. Izao dia manolotra manontolo ny fananako rehetra na antsaha na antanàna ho an'ny Razafindrafara Iasina sy nomenjana ary Rotsotina izay samy zanako naterako. Paula. Aleka niaritra ny volo sy ny ditranao dia kaiky niasina foana e. Ianao rery mahalala sy afaka manam-porofo fa tsy izany namono anao. Alay fa Paula naraka anao Madama, tsy mahenanao tsony anie ilay olona itomaninao ao e. Izany no manafaka manam-porofo amin'ny sanako fa tsy namono anazy e. Mitony aloha ianao e. Tsy mahasoanao anie zao ataonao zao e. Tovadiko e. Alovy Paula naraka anao. Fo maty anao dia androan'ny olona. Tsisy letony le fery e. Madama. Hoaiza ry e. Madama, andao aloha ianao any amiko a. Andao dia antsika miresaka. Andao. Tena mampalahelo anahy mihitsy ianao. Dia inona ny fanapahakevitra amin'izao? Tsisy antony tokony havelomako tsony. Vadiko tsy eo tsony. Sanako tsy tia anahy tsony koa. Manino zara maty any koa. Tena tsy vahaolana ny famoza-po. Fa nga ianao tsy matoky an'Andriamanitra? Tsy hitany angamba sao mahazo anazy ao ka mafy loatra. Tena misy olona manana olana mafy noho ianao zao a, fa tsy mamofo. Mety hoe zao angamba ny fotoana itsapan'Andriamanitra ny finoanao. Hitorinao tena ka nitondranao anaty. Mety irak'Andriamanitra ary a, satria fatany hoe tsy manana ale ianao. Manina nefa raha mijanona eto aminahy aloha ianao e. Hitantsika hoe inona no mety azoko hanampiana anao. Tena efa natahotra tsara Eliza ny tao anatin'ny taratasy. Fantany ihany olona tokony hitavana ny arenany ka. Marina mihitsy ke izany a. Sady mitady amatam-boniny eto fotsiny ny ramatoa. Fa ianao koatra ny tsy ao anatin'ilay izy a. Zany aky anabavina e. Izy ve dia anary anahy? Zay ny zanany. Zay zao no mipetraka ato. Sady izy efa tsy eo tsony ka leo ianao mandeha. Fa maninona hoe izy mandeha? Kiasina, zany zoky. Haiko se masoa atsika. Tsy andeha sady tsisy mikarakara iasina. Teny gasy mazava be ilay nilazaiko teo. Aleo ianao mandeha hoe fa tsy afaka nitazona anao ato tsony izay. Salama tsara ianao. Salama ke zava zaki malahelo be amiasana. Lasa mieritreritra be foana hoe iza zao mba manomana ny akanjony andeha hianan-drano. Hitantsika foana nandaminana azany e. Alameno sainao a, so ianao arary eo.
eny e za aloha efa tena mandinika tsara mihitsy nefa raha reny ngeky izany nanaonao foana tamin'ireny zay vao tena sahirana satria tsisy azaka afa-tsy izay sy ny datany eny ankiny zanako iny e. Zao Liza, omeko vola ianao a, afahanao manao zavatra, dia amin'izay ianao a sady afak'andro a no mba misy atao. Saotra betsaka kinina tiako be zany. Tsisy fisaorana fa inona aloha ilay tianao atao e? Nasosotra vera ohatra hoe varotra goûté any am-pianaran'ny zareo ako dia mba mahita anazy isan'andro. Mety zany fa aza terena izy a avelao aloha izy andinika tsara. Tena tsy mety mihitsy ry tiana ny zavatra nataonao a. Sao dia adinonao fa iny olo ingena nakana fiarahana voalohany tamin'ny Paul e. Ka na dia zany aza ho vitanao zany ny karakara ny asina. Inona ny rarahiko ny asina? Ka zany indrindra manko ho sahirana fianarana ange iny zazy iny. Za mbola kely dia efa niady tamin'ny fiainana fa izy efa lehibe zao zay vao sahirana. Aza mba tia teny ohatr'izany ianao. Zandrinao nge iny e. Izy zasy iny nanakorotana amin'ny fiainako raha tsy nisy an'iny mbola mifanambadina ianao sy Paul ohatr'izao. Inona nefa nidirany amin'izany? Zaza tsy manatsiny ange iny e. Koa na za koa raha-mba tsy nanatsiny tamin'izany sady raha azoko atao koa ny safidina leo misy toy izay ohatr'izao. Tarafa mba ampioka zany ao ty devoiriko tamin'any nefa tiana zao maray zao. Sarotra be le izy. Tsy mavita tsy zangany tokony anao an'izany. Izy efa hoe devoir anao zany. Ka ny olona tokony hanampy anahy nge efa tsy eo daholo e. Rova mba atao eo. Tsy mavita ao a. Ary lasa mandeha. Dia ahoana raha voroaka any am-pianarana fa tsy mavita devoir. Aza mabe problème. Za tamin'ny fiainako tsy mba nila vonjy taman'olo izany. Ianao toa miandro tolora-potsiny. Ezara ny goûtéako e. Taty vola io. Ronjato maraina dia ronjato hariva. Averina ny arizatoko. Za nge misakafo atoandro any am-pianarana. Taty. Ronjato mahazo composé dia lasa mandeha amin'izay. Ohatrina biscuit break. Ameko fotsiny ndreka. Inona no ataonao aty? Asana te hitanao ako. Sady miezaka na dia goûté anao isan'andro fotsiny ary vitako. So mba tsapanao ihany hoe tena tiako ianao. Za tsy mila olana mono ndraiko. Tsy namono Iasina. Zao lasa simba tanteraka amin'ny fiainako.
tsara nge dia mety efa tena nomany mihitsy zao zavatra zao re izany tsy hitako aloha inona ny tokony olana beany fa tao fotsiny izy lasa mamilava dia misy olo zany ho miaraka aminy dia akoatr'izay iny zanany iny fa iny zanany iny ary ny efa izy maty io vao nalala ny fisiny ka zao ny le izy madama tsy hitako hoe inona moa zany ahafahako manampy anao raha ny lalàna mantsy a vady tsy mandova raha tsy hoe nanao fanolorana ho anao izy tao anatin'ilay didy miafina zay ny tsy haitsika zange maity raha tsy miraharaha izay lovany sy arenany fa ny zavatra tiako takiana fotsiny a dia hoe mba hiary hipetraka amin'ny zanako iny satria ny ano arenako zao omeo fotoana aloha le zaza izy koa tsy inona zao mbola ao anatin'ny alahelo be mihitsy izy raha teo tsy mety miresaka aminao dia raha sanatria tsy anaiky anatsony izy maity raha tia ao rehefa ezaka iresaka amin'ny akony ary ianao momba mitrakafa raha ny maso zany tsy mahavaolana mihitsy e Soky, io izy io. Ndio aiza ianao? Hiresaka aminao tsy manam-potoana. Ary sao dia tsy hainao tsara aloha ilay fanambarana nataon'i Paul e fa ianao sasana mimpandova azy tsisy idiranao zany ny trano isitriany eritreretina aza matahotra ianao fa tsy hijanona eto ah manana ny trano navelandray aman-dreny koa samy ve tsy mbola anao sy dadanay koa ny teny aminao a zay a fa raha misy mahazo any asina tsy havelako moramora ianao fa ianao io zany mefitra hoe matahotra anao ah ndao ariko Tina zay lefa nitenenako anao zay a fa tia anaraka anazy koa nga ianao io raha tianareo fantatra dia samy nanimba ny fiainako daholo nareo menakavy waiza dia anatrako ty dia lasa mahandro sakafo fenao ve adaly ka rehefa tsy mavita mahandro sakafo maraina dia mijanona tsy mianatra na lasa mandefa tsy misakafo atoandro ataobo miveriny tantina rehefa tsy vitanao akory tsisy ilay tantina verina rehefa tsy mazaka dia lasa manaraka azy hita mihitsy ianao hoe tsy mitezay ny dada hafahafa be toetrano dia mbola latsy anao amin'izany any a fa tsy fantatrao fa noho ianao ina tonga ny fiainako ohatr'izao resakony dehibe zany fa indraindray zao Tina ampahafantariko anareo tsara fa zay namotika amin'ny fiainako dia poteko daholo oeto any amin'ny tompony marasy ianao zany koa ahoana Matilda Liza anahoana tena nitady anao mihitsy a marary anga iasina anka tsy marary izy fa za koa nge ro asiny tiny zay neny efa nitenenako anao hatramin'izay loza loatra mantsy mifanenjehanao anahy tao zandray latsainao zaranao ary ianao tsy nitoriko namony ny anadahako zany hoe tsy namony ny anadanao e ary madio ny eritreritro fa raha ohatra izay fotsiny ny anakananao anaty an-dalina tonga dia mandehana za koa tsy manatrano ampiatsamonanao eo koa ianao rehefa tsy mahay resahana moramora na mahazo ny zanakao ary tsy hainao akory aninona ny zanako asa Nanti break hari
chips. Dia anaovana break ray Satsaka chips ray. Saotro. Nanela? Saotro betsaka. Chips ray. Chips ray. Azafady ilay tsy hiasina nga tsy nianatra. Tsy nianatra izy ka. Nga izy marary. Fa izy ny alalako azangy matany. Azafady ary. Inona ho any ataonao aty? Asina naneny ianao tsy nianatra. Ataonao inona izany? Sa tsy lany ny biscuit? Asina zanako angenao dia mba te hitanao e. Tsy nandehanako nianatra ny tianao fantatra? Ka izay natongavako aty sao dia misy olana ianao. Ianao tsy nandehanako nianatra. Tsy tiako tsony na mahita ny tarehanao ary. Dia raha mbola hivarotra ny ampianarana ihany ianao za tsy hianatra antsony. Asina fantako fa tena tianao ary efa nofonofonao mba ho tafita fianarana. Tena kasitrahako ary tena tiako izany. Satria tsapako fa mafy loatra mahazo anay tsy nandeha fianarana. Ka raha ny fahitanao anany tsy hatafitanao tsy manina fa tsy hanelingelina lokontsony aho. Aí ianao efa ato. Zaho ty tsy varotra intsony. Fa ahoana? Tsy nianatra ilay zanako androany. Ary sao dia narary. Tsy marary izy ka. Zaho koa ary nieritreritra n'izany dia nandeha tany nijery anazy. Hay zavatra hafa mihitsy tsy nianarana. Fa ahoana? Tsy tianao ny hakim mahita anahy. Raha fa mbola varotra no ny ako dia tsy haratra intsony izy. Aleoko izany mijanona. No tafita amin'ny fianarana mantsy mba fanoriana. Ary mafy koa izany zaza izany. Tsy mety mino anaky izy. Impiry manasava fa tsy sahoana moa. Ok izay. Izay indray ianao dia hitomany.
manazava foana veky izy sao arareo anao aleo aloha kako rano kely sotrono Tina, tena tsy mety amiko ry Tina ny zavatra nataonao a. Niza faly niza tesitra tsy maintsy vitako mivaly fatiko. Na dia hatramin'ny zaza tsy manatsiny iny aza dia ataonao an'izany. Tsy malalafa-tsy ny tena koa. Zaho no nijaly. Zaho no nanambatiny ndraiky no ny adalanareo menakavy. Dia miala tsiny sy manasa tanana aminao aza fa tsy raitsy kombakomba aminao ny amin'izany mihitsy. Mazo mandeha koa ianao ka? A dia nao nge anatin'izany e? Zany fe mivaly mba fitiavako anao. Sao tsy nisy olona ty aty eto tany. Na dia za reninao niteraka anao aza. Lasa mandeha. Lasa. Yasna. Tiany lokanao. Loko zao misotro. Tiany lokanao Yasna. Tena ifonako ny zavatra ataony Tina. Tena tsy miray hevitra amin'ny amin'izany mihitsy ange za e. Efa fatako inge fa ohatr'izany azo anao rehefa mafy dady. Tsy tokony ohatr'izao ianao. Mamanao nge mbola eo e. Za tsy mila olana namono ndraiky zay. Tsy mamanao no namono ny dadanao. Enonao tsara fa izany resako izany. Fa inona moa zany keny tena antony arovanao an'iny olo iny? Tsy miaro anazy zany efa malala marina. Tsy izy no namono an Jean Paul. Dia ahoana ary nitenenao zany? Dia afoy zany. Tsy ampafantariko anao mihitsy zany ny zanako mandrakizay Doria Menina. Allô? Efa hitanay ve izy? Mbola tsy tonga hatramin'izao za miandry eto. Alefaso le numéro-ny fa ho atsoko. Zao dia zao a. Dia tsy ampafantarinao ny dadany kosa ve izy? Sanatria. Ary andany amin'izay ianao mandeha. Aza manelingely latsony fa za hitanao miandry olona. Allô? Allô? Monsieur Paul io? I Paul ihany Jean Paul. Fa ianao ve adaly? Io ny numéro atsonao. Taiza ny nazahoanao ny numéro ako? Ary inona ny antony atsonao aho? Ianao Monsieur Paul? I Paul ihany ho any Jean Paul. Felao kely aloha za fa sao dia manonofy. Arono aho. Ianao zany no ny raha antiana anao fotoana amin'ny Paul eto. Ianao zany no mamantiana. Titina zany le zaza. Zany ny alehany rehefa tsy miraharaha zanaka ka. Zao zao ny zanakao ihany bevokanao. Zany koa na lehany rehefa tsy mahay mitaiza zaza. Zaza kely ohatran'iny koa asina miaraka amin'ny olon-dehibe ohatran'ny dadany. Zany zany nomenao tsiny. Za zany ndiso aminao. Mampiazanako inona reny ataoko. Why sorry?
Inona zany zao ny ataonao? Zao a. Zao a. Asa mbola miteny amin'ny tiana aloha ianao hoe mifankahitsika. Tena mino fa voana ianao an'izay izy dia menatra sady nanenina dia nalenina moa ny tena fa tsy mamanao velovelona amin'ny azy. Inona? Miomany ianao fa hodeo mamako. Vao miditra eo iny dia ianao voaka mandeha manaraka azy. Ianao no mandeha any fa tsy za. Olona kely io tiako ny dia anoatra sy baiko asady. Tsy miditra eto ny olona namoniny indraiko. Tsy izy ny namono azy. Ianao fa tsy izy. Sandray? Ie, ianao mihitsy. Satria raha nahay nanajatena ianao tsy niaraka tamin'ny olona mitovy amin'ny dadanao. Fa ahafantarana hoe zany any ianao no nahatonga azy namono tena. Izany teny ianao azany. Mamanao ka. Zany ny ilikilianao anahy. Satria tsisy higalabonanao amin'ny arena. Tsisy zavatra hainao izany fa mangina. Haiko ka. Sipa taminy ianao mba azahoana vola. Dikan'izany ianao no namono azy. Mazava. Tsy namono azy a. Tsy namono azy a. Mono ara amin'izay. Seza kely mba tamy mavarotra teto. Tena tsy haiko. Za zao no varotra eto. Tena loza koa izany. Dia ahoana misy izy? Za tsy tia halala fa tiana navady amin'ny dada. Rehefa tsy mety nataony tiana dia aza manao ohatr'izany lahy. Matina mono tena izy fa tsisy hidiran'olon-kafo izany. Raha mba teo mba tsy. Aleo fa ho tedafiko izy e. Fandana aloha elahy moa tsy sotara. Za tsy dia antsondra tsy aminy. Fa dia mbola tsy ampy anao ihany nataonao. Fa dia mipitehanao fiainako. Analinina ianao. Na raha aza tsy ataonao akory. Neny a. Fa maninona ny nateraka ao. Fa maninona raha voateraka dia tonga dia mifinoana. Fa efa lasa dala ve ianao io e? Sandray lazainao fa adala. Fa tsy anao tantara tany amin'ny asina tany hoe za sy mpandatako. Sao dia mbola lazainy koa fa mbola zany ny antony nafaty amin'ny Paul. Ka tsy maintsy nilazako anazy inge marina rehetra e. Zay inge lasa tsy tiavany any reniny. Atakalinao andreny fa valinao reny zany. Tsy mbola nanakalo anao tamin'izana tamin'iza tiana. Natakalinao ka. Ary aza mitaditady anatsony.
Tranareo ny reniko zao fiainako potika tanteraka tsisy tia atsony ny olona ianao kosa aloha tena fototry ny olana e asoa ihany ianao efa maty aty fa dia miomana fa manomboka androany dia ampahafantariko anao daholo izay olonanao ratsy arehetra ary tsy hamelako raha tsy manaraka anao aty tena nataon'Andriamanitra fanena mihitsy tsika senao fa tanteraka daholo fikasanao ka tsy fotoana firesahana zany zao zavatra hafa mihitsy ny tedavako anao tsy manam-potoana iresahana aminao a hiasana mila anao fa tsy izaho efa any amiko izy zao fa tsy mety mipetraka any amin'ny tiana ntsony dimy amby roapolo taona izay ny jaliko noho ny nataonao tina ianao natonga sy mamako tsy mifanambady fa iny ty ataonao e ary mbola ianao ihany koa no nampamotrana tamin'iraiko satria tsy nampahafantarinao ahy izy ka noho izany matatesa valokizana Nisinna teto riasana riasana ho any nisinna teto Tena namun'olona andriamanitona ao zao von'olona be zao sameloka to isawa fa resaka kely amin'ny zanako piasana tsy manam-pahaizanako tsy manam-bola fa foko manontoko fefitiavana natolotra anao iasina endro tsara ny zanako endro tsara Asakasaka ora vitsan tin 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 tena tinena wiwe nefa tsy manana za tsy vidro azy ianao itsipatolakanta